fa ianao mbola naneo fa nitsangana ianao velona ianao ary raha velona ianao dia mbola velona koa izay tsirairay avy makasitraka tompo androany manokana hiteny indray ianao dia aoka fanahinao ny hiditra lalina ny anatin'ny fona tsirairay avy tsisy teny ho very ary ifandraika amin'izay mety etaetana indray androany misaotra raha eo makasitraka tompo misaotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amen amen alleluia mahazo toerana vetivety toka alleluia irabantsika amin'ny anaran'i Jesosy misaotra antsika mbola tonga eto alohan'ny andehanana ny dorodosy fa ny moantsika hoe afaka mitsangatsangana foana alleluia vararotina foana amin'ny fotoana aloha mba hoe etotsika dia vao dia miaraka amin'ny Jesosy indray dia mitsangatsangana miaraka aminy raha andehanao androany dia aza diny miaraka aminy alleluia zatra nampitondray ny tompo androany dia ny hoe ny toetra tsy ahitana vahaolana tahotra sy fanahiana toetra tsy ahitana vahaolana alleluia izany efa natahotra teto amin'ity toerana tany amin'izay nisy azy efa nanahy koa ve ianao efa nanahy misy mampatahotra dia misy mampanahy le tahotra sy fanahiana ho ariko ohatran'ny eto am-piandohana aloha ho ariko ohatran'ny hitanareo rehefa mitondra fiara dia rehefa mitondra fiara dia misy ny atao hoe frein à pied dia misy ny atao hoe frein à main dia rehefa manahy anao matetika manitsika an'le frein à pied hoe hoay sao dia misy zahatra mitrango eo aloha io na misy zahatra tsy azoazonao eo aloha dia hitsahanao ny frein dia indraindray anao matahotra misy dia tonga dia ampiakarinao ny frein à main dikan'izany mijanona tanteraka ny tahotra sy ny fanahiana dia mampiaina hafanganam-pandeha ary mampijanona mihitsy azany inona ny dikan'izay tsy mandroso taraiky tsy miatrika tsy miady satria matahotra dia za tsy hiady dia nefa ianao maika ery teny hoe manoatra noho ny mpandresitsika nefa ianao tsy miady noho ny tahotra dia tsy mandroso ianao tsy mahita lalana ivoahana ianao tsy misokatra amin'ny masom-panahy tsy voava ny olana indraindray moa zany mety hoe noho ny toetra io moa afaka esorintsika io rehefa avy eo rehefa omen'ny tompony fahamarinana fa io toetra io matetika mahatonga miabandona kivy manipy gan nefa tsika tsy anisan'le manipy gan fa tsika zanak'Andriamanitra amena raha ho an'ny tanora izy raha amin'izao fotoana izao matetika dia tenenina foana le hoe miatrika défi manana challenge fa ny challenge an'ny kristianina hafa mihitsy mila manana défi tsika kristianina manoloana ny zavatra rehetra ity tsy maintsy resiko ity tsy maintsy vitako ity amen amen amin'izao latsinainy ny pasika izao mahita olona mandresy tahotra amen mandresy fanahiana zay sy ny tenin'Andriamanitra tsy nomen'Andriamanitra fanahy osatsika fanahy mahery 2 Timothée 1:7 tsy esprit de crainte hozy izy fa esprit de puissance esprit d'amour esprit de conseil zany nomen'Andriamanitra atsika tsy natao osaosa ianao tsy natao ianao resiny zany tahotra zany amen do jerentsika kely ina mahatonga an'le tahotra matetika ohatra indraindray za tsy matahotra zany fa za rehefa fanatrehan'Andriamanitra za mafana be nefa rehefa mandeha rery ihany ao dia hita ihany le izy hita ihany ohatra ny manao diana sakorikata moa filazana azy indraindray misy hoe tanalahy azontsika
betabe tsika aloha mety efa tsy hanao an'izany ntsony miaingeto tsika tonga dia olombelona be fa tsy tanalahy sady miovaloka eny am-pandehanana no mandroso mihemitra arakaraka ny zava-misy tsika mijoro foana ny zavatra anisan'ny mahatonga tahotra sy fanahina matetika dia ny ainao manjery ny ainao manjery tsika ihany zany hoe tsika ihany no mikréen'le izy ao anaty ny zavatra hitatsika sy rentsika jereva Eli ao ampanjaka voalohany toko 7 ao Eli dia natahotra ary saika montena nandositra mihitsy moa izy satria reny hoe niteny Jezebela hoe ho azoko nareo ho vonoana no ny zavatra reny tsy nahatoka izy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra tsy nahatoka izy hoe naniraka azy Andriamanitra adinony zay fa ny zavatra fatany dia ny zavatra reny dia iny nahatonga azy andositra iny nahatonga azy saika hoe aleo ho faty fa tsy mety amiko dia ny mpianatra koa teny ambony sambo io zavatra jerentsika io tsy aika moa zany tamin'izany mety tsisy filma hoe mahatontolo fa dia neveriny zareo fa mahatoto Jesosy tsy aiko inona zany zavatra nitranga talohany io ka nalalany hoe mety mahatoto ohatr'izao ny endriny fa miresaka dia renao le izy dia hoe mahatoto io nefa Jesosy amin'ny fiainantsika ne be da be ny zavatra ohatr'izany zay zavatra jerentsika dia andosirantsika nefa Jesosy mihitsy nefa miditra tsehatra hoe ity dia ny avalitsika mahatoto ianao dia tsy mandroso Saoly mpanjaka tsy takany Davida misy an'izany Filistina zany misy an'izany goava be zany ihany tena tsy vitako ny ady amin'io ary rehefa niresaka tamin'ny Davida ary izy dia nampitahotra ny Davida ny nataony fa tsy nampahery azy tena hoe satria ngeza be io be da be tsika mbola miaina n'izany Saoly zany indraindray jerevy le iraka nasaina ny safo tany tany Kanana rehefa nandeha tany zareo dia inona ny hitany izy indray no heveriny fatsingetana fa le olona ny goavambe tsy taka ny fijeriny Joshua sy Kaleba fa ny azy hafa mihitsy nefa samy niaraka nandeha tany ihany be da be tsika indraindray miara mandeha amin'izay tokony aleha dia rehefa tonga any dia samy hafa ny fomba fijery satria samy hafa ny zavatra ny ainana ao anaty samy hafa ny zavatra velona ao anaty inona ny velona ao anatinao tsingetana sa goavana sa ianao le afaka miatrika ny zavatra rehetra indraindray ny zavatra mahatonga ny tahotra sy fanahina koa dia zavatra hitatsika any amin'ny hafa nanazarantsika hoe ianona ho ny ohatr'izao ianona tena tsy vitako intsony raha zako ny ohatran'iny fa ianao tsy ohatran'iny ianona ho ny nakariananina dia no tonga tahony izy dia tsy tafavoaka mihitsy dia za zany tsy hoany nefa zavatra mety mahasoanao le izy tandremony jeren'ny masonao za moa taloha ny jery filma mampatahotra dia ny zavatra tena tadidiko mandrakity ny androany fa so ihany fa tsy mahatahotra n'le izy tsony fa tantaraiko aminareo ihany le izy mba tsy hoe hampatahotra anareo misy film tsy tadidiko inona le film tamin'izay fa rehefa amin'ny alina le fitaratra zany dia miseo tampika eo le rastare be menamena be le tarehiny nijery an'izay taloha dia lasa jerevy mandrakity ny androany ary vao tantaraka eto le izy dia ny fitaratray moa ohatrany misy fitaratra mazava be zay dia nasiko anina mihitsy aloha nasiko zavatra satria ny olona nivelany mahita tonga dia mivantana dia za moa tsy mieritreritra hisy tare menamena indray eo zany fa inona ny zavatra tiana tenenina amintsika le zavatra ampidirinao an-tsainao dia miteraka sao dia misevety le tare dia tany amin'ny misy publication zay moa hitako hoe izy ny tsy efa tratra an'izao izy le fanontaniana dia le zavatra asehony le vidéo ohatrany hoe mandeha ao anaty maizina ianao dia ianao rery mandeha ao anaty maizina dia ohatrany matahotra anao sao dia misy manaraka nefa fantatrao fa tsy ianao rery ny aoko dia sao dia misy manaraka dia sao dia misy maninona tsisy tratran'izany mihitsy za rery
misy fotoana tena ianao mandeha anaty maizina dia ohatrany hoe de misy manaraka ihany aorianao na misy manongona misy mikapoka na taty aoriana moa zany dia hoe aloha anao zay ataony eo izy fa tsy olana tsona fa zany zavatra zany a zavatra eno zavatra re zavatra nijerena zavatra nampiditsika tao anatsika dia miteraka za tahotra ao anatin'ilay izy nyresaka ifanaovana amin'ny olona indray zavatra ataoko hoe tsy ohatrany hoe tsy fahombiazana resaresahana matetika eny dia fa resahana foana ilay izy dia lasa ozy izy ianao hoe za zao mety hovohan'izany rehefa diso mifantoka loatra ianao amin'ny vaovao ohatra hoe kolera indray hony avy any naninany dia inona ny ao andohanao miaratsiny aminareo vehivavy fa nareo vehivavy matetika mitondra poketra inona ny ao anaty poketranao io zao vao miainga ny trano ade sao dia misy kolera dia fa asiana fanafody asiana paracetamol asiana tsy fantatro tsy haiko misy sao dia sanatria ny andalana any a mizatra mitranga dia aloha hoe misy ny atao hoe fahendrena tsy lavina fa indraindray a no nitahotra sy fanahiana dia feno be ilay poketra tsy aleloia sa aleloia fa te hampianatra antsika ny tompo e tandremy fa rehefa diso mijery zavatra tsy mahomby mijery zavatra tsy tsara foana tsika dia iny no mitarika atsika atahotra dia mitarika atsika tsy androso mihitsy dia manavesatra le entana poketra aloha zany zao no mavesatra teo fa matetika ny atoko atsika mihitsy mavesatra satria mizatra entitsika be tabe eo dia rehefa mandeha tsika dia ohatr'izao foana zavatra mety mahatonga tahotra sy fanahiana koa dia zavatra tsy mazava zavatra flo tsy misy doute tsy mazava ohatra hoe tsy manana antoka ianao jereva Mosesy rehefa niakatra tany tendrombohitra dia tsy fantatra zanak'Israely intsony zay atao tsy hitany intsony hoe manahoana no avintsika fa le Mosesy nantenaina hitarika atsika ary ny lasa ny tendrombohitra any Exodus 32 flo no aviny nefa ny tompo efa nampanantena tsy mazava ntsony no aviny hoe mbola anan'Andriamanitra ara ve zay satria le nantenaina hitondra anay ry ny tsy hita dia nahatonga azy namorona Andriamanitra hafa hitanareo rehefa tsy manana antoka tsara nareo rehefa tsy mazava le lalaka le rehefa tsy sirona hoe fa efa nampahafantarina hoe tia ny lalana dia nefa ianao mbola tsy ny saina an'izay fa nijery zavatra hafa dia tahaka ny nataony zanak'Israely teto nampanaonao foana rehefa tsy mazava ny lalana na teo manoloana ny ranomasina mena dia ohatr'izany koa inona natao eto anoloanan'ity ranomasina ngeza be ty dia lasa menimenina jerevy ny ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny fahaenina fotsy fahafito amby folo misy an'le zatovy niaraka tamin'ny Elisa tsy nahita fa fa misy miaramila be da be miaraka aminy fa noho ny fifantohana loatra tamin'le olana dia hoe ny fahavalo matanjaka be zay jere zay reto fotsiny impiry moa tsika nitratran'izany ohatra ny goavana be le olana dia tsy mahalala tsika ny lehibe zay ao anatintsika noho izao tontolo izao soa ihany fa teo a Elisa matetika misy fisalasalana mahatonga ny tahotra ihany koa dia misy fisalasalana tsy voafehy mizatra tsy voafehy ny taridalana misy rehefa mampiasa fitaovantsika vao avy vidiana dia misy le notice na guide d'utilisation dia rehefa tsy vakianao iny dia indraindray a manimba zavatra anao na tsy hainao tsara le izy dia ajaninao mihitsy aloha zany hoe tsy mandroso mihitsy ianao aloha satria tsy mazava le zavatra atao tsika nefa efa manana notice tsara be amin'ny fiainantsika baiboly dia rehefa tsy voavakinao tsara io dia tsy fantatra ao aiza marina ny tena le dia rehefa mienjery ianao rehefa avy eo tadidio fa nisy zatra tsy narahana atao anatin'le notice dia ho an'ny sasany moa iny tsy mandroso mihitsy izy satria tsy hainy dikan'izany mijanona izy
zavatra anankiray koa dia tsy fahatokina fahamarinana zay efa nolazain'Andriamanitra. Efa nisatra ny tenen'Andriamanitra fa adinonao. Zay le nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo, raisinao ty. Miverena mijery an'le any amin'ny hvkl-mission na any amin'ny YouTube na menu verena indray ny amin'ny radio. Rehefa renao le izy dia tadidinao, zay ny fahamarinana zay. Fa rehefa tsy fantatrao le marina dia inona? Misalasala ianao, eo le tanalahy. Mandroso miembotra tsy hita izay anaovana azy. Zavatra fahatelo anisan'ny mahatonga ny tahotra sy fanahiana dia ny tsy fankatoavana. Tsy fanarahana fitsipika sy lalàna. No dia mazava be mihitsy. Misy fotoana le zanako mananjanaka le rado iny le efa lehibe manambady iny. Dia misy fotoana meko tomobily izy, io ampiasao dana mandeha. Tsy mety mandeha tomobile mihitsy izy, aloha ny ara mandeha bus satria manina matahotra polisy. Ka ile tomobile tsy ara-dalàna amin'ny papieny. Zay aloha ny meko azy, aloha zazo zany faute. Faute hafa tsy ara-dalàna amin'ny papier le tomobile dia na rehefa isaky ny mandeha dia zay foana ny anontaniany, aiza misy polisy. Satria matahotra. Dia nisy fotoana zay meko fiara anankiray zay, iny ara hoentindray dia ndana mietsena maninona. Style be mihitsy izy satria ara-dalàna le papier. Tsy manontany mihitsy izy aiza amin'ny polisy inona fa tonga dia style. Satria fatany fa ara-dalàna ny zavatra rehetra. Inona mampatahotra anao hiditra birao ohatra. Iny aloha dia tsy azoko mihitsy satria indray tsika isaky ny hiditra birao dia ny zavatra rehetritsika angamba ny mety hoe le mpiasa ao amin'ny birao masika be hoy. Fa tsy voatery asika aminao izy. Alleluia. Ao anatin'ilay tsy fankatoavana koa dia ny fahotana, tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia lasa miteraka tahotra sy fanahiana satria anao maditrako, satria anao manota. Tsotra. Iadama sefa ny atao edena tsisy miteny azy hoe mitanjaka izany, fa rehefa nanao ny tsy tokony atao izy dia lasa niafina an'Andriamanitra. Oleo dia tokony afaka tena libre ianao mandeha foana, tsy tena tsisy ninona ina fa mandehandeha. Dia natahotra dia niafina satria hita, mitanjaka. Be da be amintsika no mandeha eny an-dalana eny mitanjaka, ary fantatsika fa mitanjaka tsika na manao akanjo dodonina be satria nanota zay. Dia tsy samy sehoseho tsara, tsy afaka mibontsina ho zay fiteny moa zany fa tsika tsy hoe zay. Fa mora hita ny olona aleza rehefa mandeha eny an-dalana. Satria tsy nanao zavatra mety tsy akasitrahan'Andriamanitra izy, tena afaka mijoro tsara izy. Jerefo Mosesy rehefa namono an'ilay Egyptianina, mety hoe nety ny nataony ve sa tsy nety? Tsika aloha tsy afaka mitsara an'izay, fa en tout cas ny zavatra niseho dia nandositra izy. Satria nanao zavatra tsy akasitrahan'ny Egyptianina. Na dia tao an-tanàna ihany ary izy tamin'ny voalohany. Satria nanao zavatra tsy nety. Manomboka androany tsika manao zavatra mety foana. Amen. Amen. Zavatra anankiray fahaefatra mety mahatonga ihany koa ny tahotra sy fanahiana dia fanambaniana tena. Ataoko mazava mi-sous-estimer ny tenanao ianao zany e. Satria tsy fantatra hoe izy ianao. Dia ohatr'izany ny zavatra nahazo any Gideona. Saika nandany iraka Andriamanitra izy satria izy lasa fa zay kely indrindra, zay zany mihitsy. Dia raha nijanona foana tamin'izay zany mihitsy zay izy dia tsy nandroso ary tsy tanteraka zay zavatra nandrasan'Andriamanitra taminy. Dia tahaka izany ihany koa i Mosesy. Za votsavavy, za tsy mahay miteny. Fizamonina nanao ny vavanao, zay izy ny tompo. Matetika tsika any amin'ilay heverintsika fa amin'Andriamanitra tsy faiblesse ilay izy, fa tsika mihevitra azy ho faiblesse. Da za tsy mahavita an'io mihitsy.
za rehefa ohatran'io a dia tena tonga dia mangoritsina dia tonga dia tsy mahavitininina dia mitolefika dia zao satria tsy fantatrao le Andriamanitra naniraka anao, ny Andriamanitra mamoaka n'izay tokony ho izy ao anatinao. Za manokana tamin'ity herinandro ity sorako ny tompo voakaikitry ny fanenitra mbola misy trasy ato tamin'ny aba 2 jours passé zay maharary mba manarary oatra le week-end zany dia mikarakara zaridaina akanjo nikarakarain-dralahy dia tratra ny tanana fa tena marary dia ny vady moa amin'ny matiany tena dia osisy asifon'izao io normal zany tsy manome tsiny azy aloha tsy jereko izy fa tena nandritry ny 2 andro zany dia miteny foana izy za fa niteny anao asivy tantely asivy tainakoho asivy taindetry karazany rehetrarehetra ty fa za vao voakaikitra l'izy dia ozy izy za tena zaranga tsy maninona amin'ny anaran'i Jesosy dia miteny foana izy fa za tsy mamaly fa tonga dia natazomiko ihany le izy safosafoko indraindray aloha satria hita ihany marary fa fantatro ny Andriamanitra tsy hoe manaovany zany ataoko zany fa tamin'izay dia nasehon'Andriamanitra le izy fa tsy hoe isaky ny voakaikitra fanenitra nareo dia na hoe io kakery mihitsy dia fa fantatro ny Andriamanitra rehefa avy eo mila fahendraina fa amin'iny fotoana iny anao mijoro hoe za ranga tsy haninona anazy zany tia za mantsy taloha raha vao mangididy kely taloha zany zany mbola vavolobelona be zany za raha vao ohatrany hoe misy tsirona iny ty fruit de mer kely fotsiny vao hoaniko tonga dia ny tenako ray manontolo mivonto daholo na vao miditra zany piscine zany tsy namanay zany taloha dia na raha vao ohatra fotsiny tsy maninona zao fa raha vao troriko kely eto fotsiny tanako dia mitoy iny dia lasa mangididy daholo eran'ny tena satria mihoatrany hoe mbola ohatr izy ny dokotera hoe mbola ao anatinao le izy ka raha vao tairina dia mivoaka fa nitairiny le fanenitra le izy fa tsy mivoaka dia raha iny Jesosy satria izay le Andriamanitra tsika rehefa manana zatra hijoroantsika hoe za ranga zao zay ny lazain'Andriamanitra amiko dia mandrosoa fotsiny fanenitra ny izy foana iny azo dorana aloha izy zany mbola nanao revanche maly tifiriko rano le izy zany hoe tao anaty tao zao raha tonga ny tompo nisy fo maloto mitady azy ahy zara le tranony tao dia nitifiriko rano fa tsy hitako fo maloto so dia venao amin'ny olona ihany ny fonao mety maloto fa amin'izay mety nanimba ny fiainanao koa mety maloto fo anao alleloia zavatra mety mahatonga tahotra ihany koa sy fanahiana dia mety hoe nisy traikefa na nisy zavatra seho nisy expérience hitanao mety nitranga taloha dia ozy izy hoe tsy zay tsy natao anao an'ireny na zay zao jereva misy any matetika pasteur Joe manao an'ity Thomas Edison na iny pasteur Joe tsara impitonjato nanao essai nanao ny resaka ampoule io fa échec foana isaky ny manao izy dia tsy tafavoaka 700 fois fa ozy izy ataoko ihany iverina indray anao an'ity fa ny anao vao indray mandeha dia mbola mamerina manao ianao alleloia satria fantatrao fa ny Andriamanitra ao tsy maintsy manohana foana mazava ho azy misy ny esprit de discernement zahatra efa tsy tokony atao dia averinao impitonjato fa ny olona rehefa manao dia eto izay tena mety ty ho vity ty dia nanana an'izay toko izay izy rehefa misy zavatra everinao fa mety akasitrahan'Andriamanitra ary tokony ataonao dia aza manary toky fa ho avy ny fotoana tsy maintsy tafavoaka ianao amen amen
matetika zavatra mitranga ihany koa ny expérience zavatra hita dia izao. Ny mpanjaka taloha rehefa mahita vehivavy tsara dia alainy. Atsika ve? Rehefa hitany tsara ty dia alainy. Dia tratran'izany Abrahama. Genesis 2:20 zany. Rehefa nandeha tamin'ny toerana anankiray Abrahama dia tonga dia aloha ianao atao hoe anabaviko mantsy an'i Sara. Satria natahotra izy fa tsara tarehy Sara dia ho alain'ilay mpanjaka. Ary saika efa lasany mihitsy moa raha tsy ny intervenir Andriamanitra. Fa ny problème zany dia diso masaka ho andoloatra hoe rehefa izao no atao dia izao no mitranga. Rehefa manantona mpanjaka dia tsy maintsy ho alainy ny vady. Rehefa zavatra ohatr' izao dia tsy maintsy dia noho ny tahotra dia lasa mandainga. Firintsika nefa nandainga noho ny tahotra. Lasa amarinina le lainga hoe lainga tompo fantatrao fa ty zavatra ataoko ty tena tsy mety fa nandainga. Za aloha zany matetika tratran'izany any ampiasana dia tena miezaka foana mifona satria tompo le mpampiasa ny nampanao anahy ty nefa za efa tsy tianao an'ity tsony. Izy aloha tsy hoe lainga be le hoe ndany anao mamono olona na ohatra izany fa laingalainga reny fa lainga le izy. Dia aza tenenina ohatr'izao fa satria sao dia fantatra zalahy hoe izao ny ataonareo dia lasa be da be ny vola payeny hoy sy ny karazany. Na ny tanin'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy za ve pasteur mbola afaka makary satria izao ny asain'le dia misy ny tompo hoe manina tsara ianao ny antom-pisinao satria ny antom-pisiko tao amin'ilay orinasa misy zatra manokana mihitsy. Hoe nonony amin'ilay tompo petite dia ataovy aloha fa mila mibebaka ianao, mila mifony ianao. Tsy hoe manaova an'izany izay aloha mikana aloha tena le izy tsy formule fa tamin'izay ka zay dia manontany an'ny tompo dia izay no natao fa tsy hoe izay foana hoe dia mahazo mandainga zany dia rehefa avy eo mibebaka satria misy cas précis le izy. Fa teto dia nandainga Abrahama anabaviko. Ahoana raha ny fomba atrehantsika le izy ho an'izao tontolo izao rehefa miatrika tahotra, rehefa miatrika fanahiana, rehefa miatrika zavatra mafimafy dia inona ny ataony? Misy efa nanao an'izay ve tsika? Inona ny atao rehefa miatrika olona ho an'izao tontolo izao? Misotro jus de risque. Misy an'izany jus de risque. Tsy haiko inona nahatonga le izy fa jus de risque. Satria iriska zany ianao eo. Iriska amin'ny fiainanao ianao. Hoe tsy afaka miresaka amin'ity olona ity raha tsy pince kely miaratsiny amin'ilay fiteny. Misy zavatra tantaraiky moa zavatra iainana foana. Izy fotoana izay nanao audit tao ampiasana. Rehefa audit moa zany vazaha mampanao an'ilay audit dia za aloha dia efa problème ilay miteny frantsay. Le audit zany karazana ohatran'ny hoe rehefa ny zavatra ataonao dia jerena ny fahombiazanao hoe nety ve le zavatra nasainao natao sa tsy nety amin'ny ankapobeny. Dia miankina amin'iny nefa ny azahoanao fiaramiasa manaraka indray ohatra na hoe anomezana hoe performant na sa tsy performant dia mitohy ny contrat ohatra izay zany le izy. Dia rehefa jerena zany ny kapasitenao hoe nanao an'ilay zavatra nasaina nampanaovina ve ianao. Dia inona nataon'ilay mpiaramiasa tao ampiasana? Sotro jus de risque izy. Satria hiatrika an'ilay vazaha. Satria maninona? Nanao ny tsy nety. Tsy nataony le nasaina nataony. Dia eo ampanaovana satria izay zany rehefa mpanao an'ilay izy ao anatin'ny latabatra boribory dia miaraka eo. Dia rehefa miaraka eo zay dia mare fofona. Iza ary zany. Tena tsy fantatro tamin'izay fotoana izay hoe iza le izy fa rola zany efa lehibe. Fa tena noho ny tahotra dia nitady jus de risque. Aloha tenena le jus de risque sao dia mitaditady an'izany any amin'ny épicerie ianao toaka le izy. Alcool. Fa tena tamin'izay tena somary natahotra satria ao anatin'le fenitra tsy maintsy arahana koa ny hoe tsy mahazo misotro alcool.
nefa ianao miatrika an'le olona maimbo alcool. Dia saorana ny tompo aloha fa vita soma tsara ilay izy a, tsy noho le jus de risque fa noho ny tompo niditra tsehatra dia raina ny anarany. Fa ao anatin'izany zany indraindray alay-panatsika mampiasa ny herin'ny tenantsika. Efa hiatrika zavatra anankiray dia tsy mokondoha no hiatrehana zavatra fa miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Tsy vola no ampiasaina. Anisan'ny fototra anankiray hiatrehana ny tahotra sy ny fanahiana dia efa fantatsika tsara ny finoana. Ny finoana. Mateo 9:5-20 hiditra lalitsika. Zay zay mpanomponany. Alleluia. Zao tsika zay vao hiditra lalina amin'ny valo. Efa amin'ny valo dia Mateo 9:5 novakitsika. 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, nahoana no sarotahotra nareo ry kely finoana. Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Amen. Niatrika tafio-drivotra io haitsika tsara. Fa raha ny tenin'i Jesosy teo dia donc zany tokony ho vitan'le mpianatra no niteny an'le rivotra. Matoa nyteneniny hoe maninona ianareo ry kely finoana satria raha nampitomboana kely fotsiny le finoana dia sura zany fa vitan-dralahy io. Afaka natrehana ilay tafio-drivotra fa tsy sura ny tao anatiny izy. Tsy nino izy hoe afaka ny mahavitan'izay. Azotsika ve le izy? Ianao ne afaka mampiato tafio-drivotra. Amen ve? Mino ve ianao fa afaka mampiato tafio-drivotra? Ohatrany tsy resy lahatra tsika. Tsika ve efa niteny tamin'le ina moa ny anaran'le Sekoly farany teo? Efa nisy niteny fe tsika hoe mijanona amin'ny anaran'i Jesosy ary mino fa tena afaka ny tsy miditra le Sekoly. Izany tsika nanao an'izay. Fa tsy mintsy iny tsika dia hozy izy ny tompo hoe aiza nareo ry kely finoana. Tsy hoe mibe dia akory. Fa tena mila ao tsara ny finoantsika. Miatrika zavatra ohatran'izany. Filipianina 4:6 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manana inona na inona, vahoaka ny fivavahana sy fifonana mba amin'ny fisaorana no mentinareo manangambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Be da be ny zavatra atrehantsika ary be da be ny zavatra angatahantsika amin'Andriamanitra. Fa rehefa ao anaty vavaka, rehefa ao anaty fifonana sy fisaorana dia minoa fa hiditra tsehatra Andriamanitra. Rehefa mivavaka fotsiny ianao dia minoa fa mamaly Andriamanitra. Fa inona ary zany ny vavahana raha ohatra ka tsy fantatra hoe mamaly Andriamanitra. Manidina mivavaka. Sa te resaresaka fotsiny fa ny eo akaiky tsy nambotra mahay miresaka sasany hoe matahotra mivavaka. Satria rehefa mivavaka pasteur Sandra hatreto ohatry ny azo ohatry misy verset tena mbola tsy voavakiko zany mihitsy teneniny dia ohatry sa ohatry tsy mahay mivavaka ka. Lazao ny eo akaikinao ianao mahay mivavaka hoe. Ary rehefa mivavaka hoe dia minoa fa valian'Andriamanitra. Amen. Fa ny tsika raha nale mivavaka raha tahorana. Iresaka amin'Andriamanitra matahotra. Dia araka resahantsika teo sady mitsaky frein manisy frein main. Dia eo anao ny raisiny. Dikan'izay fa tsy hoe ianao zany fa ny tena tian'Andriamanitra rehefa mizatra ataonao, rehefa mivavaka ianao, rehefa mifona ianao, rehefa misaotra ianao dia tadidio fa mahare anao Andriamanitra ary miditra tsehatra izy ary mamaly anao izy. Jaona voalohany 5:5. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ninona? Finoatsika.
important be mifinoatsika. Ahoana ny fomba andresena ny zavatra rehetra miseho, aza mandany andro matahotra sy manahy zany reto a. Dao tonga dia hoe sura fa manana an'Andriamanitra miaraka amiko izy. Na mety mbola tsy fantatro ara filoany zavatra manodidina, rehefa miaraka amiko izy tsy mamela harery zany. Tsy arakarak'izay mety zavatra miseho eo anoloana, fa arakarak'izay Andriamanitra manosika anao avy aoriana. Azontsika hoe zavatra faharoa koa anisan'ny hoe zavatra tsy maintsy hiatrehantsika ny tahotra sy ny fanahiana dia ny fahasahiana. Mpitoroteny toko faharaiky amin'ny folo andininy fahefatra amin'ny anaran'i Jesosy, izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manany ny rahona tsy hijinja. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manany ny rahona tsy hijinja. Indraindray tsika mifantoka sy variana amin'ilay rivotra. Indraindray tsika ilay rahona foana no mpanjenitsika. Rehefa izay mimpanjininao dia tsy hahita inona ianao. Variana mifantoka amin'ny olana sy misaintsaina izay sakana, satria ny rahona zany heverina fa sakana. Dia rehefa any nitodianao fa tsy mitodika amin'ilay mpanalana iny ianao. Tokony hazava zany ilay rahona, tokony hisinda, fa ianao mifantoka amin'ilay rahona maizina dia any foana ianao. Nefa ny afaka hisokatra ny masoandronao, ny lanitra. Fa rehefa diso mifantoka amin'io anao a, dia tsy sahanao hoe ao ambadik'ora angaha misy zatra fa andeha androso aho. Na zay fotsiny ara dia tokony hanananao fahasahiana ao anaty hoe mandroso aho fa tsy problème ny ao aorianan'io rahona io. Mandroso aho fa tsy problème ny ao ambadik'io rivotra io. Efesiana toko 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy, izay hananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Noho ny finoana azy. Apetraka Andriamanitra ao anatinao noho ny finoana azy ny fahasahiana tokony hahafahanao mandeha. Toetra zany a. Salamo 138:3, tamin'ny andro nitarainako dia hamaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Amen. Mila sahatsika ry zalahy sy zavavy. Tsy sahasaha noho ny amin'ny mokon-doha averiko indray, fa saha satria manana an'Andriamanitra. Na manao examen anao, na mitady, ataontsika hoe mitady moyenne ao ahafahana manohy ny fianaranao na eto an-toerana na any ivelany, na anao mitady tsy haiko izay zavatra tadiavinao ilay ilainao amin'ny fiainanao, dia mila mahazo antoka ianao ary mila mana fahasahiana ianao mandroso tsy manitsaka frein, satria fantatrao fa ny Andriamanitra ao manohana anao. Fa inona ny tsy ahavitatsika zavatra mihitsy dia eo foantsika mijanona. Sao de aza hitako. Tsika eto tsisy miteny an'izany intsony. Ny sao de tokony teny antsika dia hoe sao de tsy vitako ty asan'Andriamanitra ty. Mahazo miteny an'izay ianao raha zay. Sao de bedin'Andriamanitra, iny Andriamanitra tsy hoe mibedy manao ianao moa fa tsy maninana miteny an'izay ihany ary ianao. Hoe aloha tsy ataoko ty fa sao de bedin'Andriamanitra satria tsy sitrapony ty. Zay ny azo teny ananao, aza hitako. Zay mahatonga antsika ilay hoe le terme hvkl, aza hitako ka tahina. Zany satria tonga avy aminao arak'izay, fa tsy hoe tonga avy aminao arak'izay tahotra ao anatinao. Hafa ny fatahorana an' Jehovah. Tonga avy aminao arak'izay fanahianao a, hoe raha vao ratsy ny fanahiana dia tonga tokoa le izy.
mila mitandrina tsika. Anisan'ny ty zavatra anankiray ity mahavariana any hoe hiatrehana ny tahotra dia ny fitiavana. Jaona toko 1:4-5. Tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Raha ianao zany mbola matahotra dia tena mila mandiny tena. Ao anatiko ve ilay fitiavana? Ilay fitiavan'Andriamanitra. Mbola tsy tanteraka amin'ny fitiavana no mahatonga mbola sary tahotra. Mila esorinao zany. Soloy fitiavana. Amen. Amen. Fahatokinan'Andriamanitra. Fahatokinan'Andriamanitra fa tsy fahatokina izay zavatra miseho. Fahatokina azy satria tsy hahafaty ianao io zavatra mitranga io. Tsy io ny farany. Zay ngamba marimarina kokoa. Tsy io mitranga io no andavo anao. Tsy olana io manana ny teny farany. Fa iza ny tompon'ny teny farany? Jesosy. Amen. Ohabolana toko 7:5. Ny anaran'i Jesosy aza manana ny tahotra avy tampoka, na ny rivo-doza mamely ny ratsy fanahy. Raha avy zany. Misy ny heverinao mety fandringanana mety ho avy. Fa zao aza matahotra, aza manahy, hozy izy ny tompo. Mila matoky azy rehefa miteny izy dia mila matoky an'izay zavatra teneniny. Paraka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mandefa ny teniny izy raha tsy mahatateraka izay nanirahany azy, tsy miverina aminy ny teniny. Dikan'izay rehefa niteneniny izy androany dia miatra aminao ilay izy androany, dia tsy miverina any aminy izy androany, fa hita eo amin'ny fiainanao izay zavatra niteneniny. Amen. Aza vela raha tsy hita eo amin'ny fiainanao izay zavatra nilazainy. Amen. Petera 2:5-7. Ny anaran'i Jesosy ara-petra ho aminy fanahianareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Amen. Na dia fahalalana an'izany fotsiny ary. Ianao zao voatenenina hoe andany ianao makany ananina fa izy miantoka amin'ny fianaranao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Courage be mihitsy ianao. Voamenika moa tenenina hoe ny PRM hony miantoka amin'ny fianaranao any Kanada mandritra ny 7 taona. Wow. Ianao zao ny olona matakatra zao tonga dia manao alleluia. Ianao tsy taitra amin'izany. Sika PRM raha tsy mifandray amiko mihitsy, tsy hitako izay anaovana azy. Fa rehefa mare an'izany dia tena mety izany. Nefa hozy izy Andriamanitra, za miahy anareo. Tsika ve zany sa tsika efa mieritreritra le lalana le rehefa aveo le mitondra harona misy sakafo dia anydoridozy. Sao dia masisy le mayonnaise le any. Jesosy miahy anareo. Amen. Za koa tehitehaka fa misy micro ty fa tena zany reto le izy. Deutéronomie 31:6. Ny anaran'i Jesosy. Mahereza sy matanjaza matahotra na manahy azy, fa Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Amen. Miara-mandeha aminao izy. Voava zany le olana hoe rehefa mandeha amin'ny maizy na dia sao dia misy zatra mahitymahity manaraka. Voava iny. Voava koa le olana hoe rehefa manokatra fitaratra dia mety hisy tare menamena be. Voava daholo zany. Voava le hoe raha andeha dia za ve mety sao dia maninonino eny an-dalana. Tsy rehefa nefa tsy haiko aloha nareo na andeha rehefa aveo na hoaiza. Fa matetika ny tsy andehanan'ny olona mitsangatsangana dia matahotra hoe misy embouteillage rehefa miverina. Fa maninona mieritreritra an'izany?
hoe voalohan'ny volany zao raha vao mandany vola be manao mitsangatsangana any dia mety sao dia tsy tody hatramin'ny farany le vola fa maninona manahany zany Jehova miay atsika miara-mandeha amintsika ozy izy ianao mividy entana ianao eriana dia tsy ampy ty vola ty dia eritreretra eo Jesosy zany miara-mandeha ozy izy teo a dia mangatany tsy ampy 1000 francs ty Jesosy a efa niteneniko teto zay indray mandeha nakany amin'ny station service a fa faly be a tsy ampy 500 francs volako fa neken'ny olona reto a tsy maninona ozy izy tena faly ary jolo vavolombelona hoe nomena fampahitana ty 500 francs zany fa ny tena marina Jesosy nanomeny iny tsy ampy 500 dia ahoana ny ampanenkenan'le olona le hoe tsy ampy station service ande zavatra mazava tsara ny compte dikan'izany zany le caissière no andohan'le 500 mahay misaotra an'izany ve tsika tadidiko mihitsy le station service Jovena teria andorany fotsy fa le olona tsy tadidiko fa fantatry fa nataon'Andriamanitra tamiko le izy dia faly a ary mandrakitiny androany faly a satria nataon'Andriamanitra zany alleloia satria niaraka tamiko izy amen ao Matteo toko fahenina tsy resahantsika le vakina le anina fa Matteo toko fahenina 5 7 9 raika amin'ny 30 4 amin'ny 30 dia miteny foana ny tompo aza manany amin'izay ainareo zay hohaninareo zay hosotroanareo zay hotafianareo aza manany mahay manampy ny andro iainanareo ve nareo aza manany ny ampitso sao dia tsy misakafo sao dia tsy miakanjo fiza milazanao natoanao ny akanjo androany dia possible zany afaka mbola miakanjo anao raha pitso na iny akanjo anaovanao iny ara nanaovanao dia aza mana fa atsika na ny crédit anaty telefôna ary dia efa problème be raha vao tsisy crédit mba tsisy crédit misy fotoana e fa manona amin'ny anaran'i Jesosy be crédit foana tsika manoloana an'izao tranga ankehitriny zao tsy haiko aloha inona le problème fa mikorotana ny olona fa za tsy mikorotana fa fantary fotsiny tena iny tellement oye karazany tena eo anatrehan'ny tompo tsy mitouché ale izy noho ny olona mampalahelo fa tsy mitouché ale izy hoe ho victime azotsika tsy hoe za manana fa tsy touché satria zavatra zany futile zany eo anatrehan'Andriamanitra talohany hoe tsisy micro tsisy an'izany telefôniny zany ka manona vita foana ny asan'Andriamanitra ny azo ao ny problemako amin'iny ka iny dia vitsy zany ny arehan'le hvkl-mission sy ny any satria Facebook ny enon'ny olona n'le izy dia zay mampalelo aho hoe tsy rariny zany fa ahoana ny tokony atao ry tompo dia mivavaka fa tsy manome tsiny ko hoe tena nareo rangahy tena ohatran'ny olona tsy milaminareo rangahy nareo rangahy foana nefa raha matony mety ny décidel izy député mba ny eny mpanompon'Andriamanitra alina ny naretsaka zany fa tsy hoe ny eny vaovao fa afaka mieny vaovao tsy olana zany fa nare mpanompon'Andriamanitra hoe misy azao dia nieno an'le izy tsara ay nareo ramatoa izy fa tsy nareo rangahy fa na zany na zany raha tsy problème ny ramatoa hotahin'Andriamanitra izy rangahy izy anisa fa zao ny anao hafa mihitsy misy crédit tsara tsy misy crédit tsara alleloia zavatra anankiray ihany koa anisan'ny vahaolana ao anatin'le tahotra sy fanahiana ampianarin'ny tompo antsika dia fananantsika saina miabo Numéro toko 4 amin'ny anaran'i Jesosy fa aza mihodina amin'i Jehovah nareo ary aza matahotra ny tompo-tany fa hanina ho antsika ireo ny fiarovana efa niala taminy ary Jehovah momba antsika ko aza matahotra azy ianareo ninona ngezan'ny olana ninona nge abetsaky ny fahavalo ny tena marina petit déjeuner reny tsy mbola plat de résistance akory fa petit déjeuner fa raha mbola mihetsika izy dia ataovy
ataovy de déjeuner amin'izay. Raha mbola mikofoka dia ataovy dîner, asivy dessert. Anina ho antsika ny zahatra rehetra izay miseho. Amen. Ato ampianarin'Andriamanitra tsika anana tsy hoe fisainana pozitif fotsiny comme ça, fa miaraka amin'Andriamanitra. Hoe raha io no miseho ry pasteur miamina dia zao naovana azy. Baba io baba antsika io, satria meny dada antsika io. Amen. Tsisy anana fisainana an'izany nefa manoloana an'ilay anana, manoloana an'ilay problème be. Raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina, tsy afaka miteny hoe ty sakafo daholo ty sakafo ty maloto be ty sakafo ty Jesosy. Ratsy be nitaren'ilay olona fasoka. Dia lazainao fa sakafo ty. Raha vao tsy misaintsaina kely ianao dia mandoa amin'izany. Fa rehefa manaiky ianao taria amin'ny fanahy dia hitanao foana ilay izy. Josoa 4:12. Dia raiky tahotra indrindra izy, satria tanàna lehibe Gibeona tahaka ny anankiray tamin'ny tanàna misy andriny sady lehibe noho iay, ary nahery ny lehilahy rehetra teo. Jereo fa Andriamanitra ao moa filaza azy zany. Andriamanitra efa ao anatinao, Jesosy ao anatinao, fanahy masina ao anatinao, dia iny ihany no tokony hivoaka. Dia Jesosy ve manoloana ny zavatra rehetrarehetra dia za mino fa nisy fotoana Jesosy natahotra ihany. Nisy fotoana izy mba nentina hoe tena ahoany ty, dia ahoany ty kapoaka ty, dia ahoany ty zavatra ty, dia ahoany ty. Fa rehefa nahatoky fotsiny izy hoe ny Andriamanitra efa niteny hoe tanterao fotsiny izay tokony ataonao dia nitanterahany. Dia izay Jesosy izay no tokony hivoaka ao anatinao. Samuel 1:9-10. Amin'ny anaran'i Jesosy ary saora raha nahita mialamila amin'ny Filistina dia raiky tahotra sady niepinepina amin'ny fony. Tsy taka ny fijerin'i Davida. Ny saina tao anatin'i Davida dia hoe liona sy be rara. Vitako ny nanao azy. Dia avy eo koa izy raha hiady dia Andriamanitra no miara-miady amiko. Fa rehefa tsy manana an'izay fisainana izay anao fa hoe za tsy nanana expérience miarika an'ity zavatra ity. Za ohatra ny mbola tsy niseho tamiko mihitsy zavatra ohatran'izao dia ahoana ny fomba hiatrehako azy. Fa miteny aminao fa rehefa amboarinao ny sainao dia izy ny tompo hoe za miaraka aminao mandehana. Na mbola tsy nataonao mihitsy ary. Za matetika rehefa mivavaka zay anao examen le zanak'roa farany iny rojo. Dia matetika moa rehefa mivavaka dia hoe tompo ataovy fanahy masina ampatsivoavy ny zavatra ny anarany. Mazava be zany aloha ny zavatra ny anarany. Fa na ny zavatra tsy ny anarany ary Jesosy ampidiro andony rehefa tonga le azonareo. Na dia mbola tsy nataony ary dia ampidiro andohany aloha satria mety tsy takatry ny sainy le izy. Ka ny zavatra lalovantsika na mbola tsy natrehanao hatramin'izay ary, tsy hanananao expérience, tsy hanananao ininona, rehefa miaraka amin'Andriamanitra anao tafavoaka foana. Amen. Tsy miankina amin'ny fahaiza-manao hatramin'izay io, mila mianatra tsika araka ny tenenin'ny pasteur Jao foana. Mianatra. Fa miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Inona raha vahaolana fehiny? Mifandray amin'Andriamanitra tompon'ny hery, tompon'ny saina, tompon'ny vava, tompon'ny hery, ny hevitra rehetra. Amen. Luka 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa zaho izy hanome anareo vava sy saina, nampatsahovan'ny mpanompon'Andriamanitra izay, izay tsy azo mifahavalonareo rehetra valiana na resena. Averiko ilay zavatra nijoroko teo ilay hoe rehefa miatrika ilay audit na ilay fanaovana test. Dia io foana mivavaka ataoko. Dia rehefa miara-mivavaka izay alohan'ny hatrehana ilay izy dia teneniko dia averiko foana ilay izy hoe Andriamanitra manome antsika vava sy saina, tsy azon'ireo toerina. Satria izay mihitsy ilay izy. Fa ianao raha ohatra ka tsy manana zavatra ambara ao anatin'ny vavanao dia inona ary no teneninao e? Rehefa ohatra ka ny tompo zany, tompo efa manome antsika eto foana, sekoly isan'andro. Sekoly anie fampidirana ao anatin'ny sainao sy ny fonao sy ny fanahinao hoe vitan'Andriamanitra zao e.
dia anao nefa miatrika an'le izy tsy afaka miteny ntsony ianao satria tsy tadidinao le zavatra zay fa nambara taminao. Mila tadidy le izy a dia mila voaka le izy. Amen. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Amen. Ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Amen. Rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia ao anatinao ny fanahy masina. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina dia omeny hery ianao. Rehefa omeny hery ianao dia amin'izay toerana rehetra andalovanao dia mivoninahitran'Andriamanitra no miseho satria vavolombelona ianao. Amen. Dika zany tsisy fotoana mihitsy mety hoe afa-baraka Andriamanitra sanefa ny ao anatinao ny fanahy masina. Tsy possible zany. Fa rehefa niteny izy dia no efainy. Rehefa ampitenenina ianao dia tafavoaka le izy. Amen. Andriamanitra tsy hanala baraka ny tenan'izany fa rehefa ao anatinao fanahy masina dia mila mino anao fa afaka ny miasa zany. Azo hery ianareo. Le hery anie manohitra an'le tahotra. Le hery manala an'le fanahiana. Le hery mahatonga anao androso e. Alleluia. Tsy hery bodaka. Zay ny voasoratra ato. Tsy haiko inona tsy hery bodaka zay fotsiny. Jeremia 29:11 zay tsika tsara. Za malala ny hevitra. Ny hevitr'Andriamanitra tsy manala baraka zany. Ny hevitr'Andriamanitra afaka miatrika tsara ny tahotra sy fanahiana io. Fa le tahotra sy fanahiana anie tsy mahatonga le fiadanana e. Ary rehefa tsy tonga le fiadanana dinina no mitranga loza zany. Tsikireto tsy haiko firy nisa tsikireto aloha fa tsikireto zany zao raha vao mivoaka eto sy ho anareo zay miaino lo jereko tsara ho anareo zay miaino ao amin'ny Facebook, ao amin'ny YouTube, tsy matahotra tsony. Amen. Tsisy manana azy antsony ahoana ara ny apitso. Tsara be le rapitso. Mardi de Pâques. Alléluia. Ndao tsika hitsangana. Mino fa androany tsisy matahotra mitsangana. Alléluia. Tsisy matahotra mijoro satria manana an'Andriamanitra tsika. Ndao tsika hivavaka alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy a. Nanambary ianao ary niteny ianao androany. Voarainay tsirairay avy zany tompo ary aoka tena ho afaka aminay zay zany tahotra sy fanahiana manelingelina amin'ny fandrosoanay zany Jesosy. Zay te handroso miaraka aminao. Tiana hitoetra ato anatinay zany fahasahiana, zany fahatokinanao, te hitombo ny finoanay Jesosy. Nandray zay nefa mahazo teny ary mbola miahiahy ihany hoe ho tanteraka ve. Sao dia zao fa fantatray tompo fa ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra. Lehibe izy ato anatinay noho ny amin'izao tontolo izao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitr'Andriamanitra andray ny mpanompon'Andriamanitra. Mazoto toerana vetivety a. Aoka izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra andro maraina hika hoe halleluja. Halleluja. Manangana Andriamanitra. Mampahery Andriamanitra. Amen. Tsy tian'Andriamanitra tsika makivaky ny herinandro, ny volana vaovao ao anaty tahotra sy fanahiana. Tsy mety. Tsy mahazo matahotra isika satria eo Jesosy miaraka amintsika. Amen. Vavaka tsara foana amin'ny fotoana rehetra. Apetrao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Le Filipianina teo azo averina, Filipianina toko 4. Ny andininy fahenina angamban'izay raha sy diso mba averina kely azafady tompoko fa tsy matahotra be fotsiny vao maraina. Zay koa mbola diso raha hoe tonga zanaka tonga zay le moko
ndoha hozy izy mpompon'andriamanitra teo vakiko minaran Jesosy aza mana na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana noentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia lasa miara-miasa masoa isaky ny matahotra dia lasa tafavavaka tratra ny objectif an'Andriamanitra. Ianao le tafavavaka mihitsy ny mahafinaritra fa tsy dia ianao afatahotra loatra. Azontsika ve? Fa ianao le isaky ny mizavatra midona, isaky ny mizavatra mitranga, isaky ny mizavatra tsy zaka, tonga dia mahatsiaro ianao hoe Andriamanitra no ampahery ary Andriamanitra no manampy raha vao zay ny fahatsapahanao dia efa manomboka ny fandresenao. Amen. Dikan'izay aza manamely tena zany raha mandeha ny fiainana misy tahotra tampoka. Iny mihitsy le tonga dia hoentiny eo amin'i Jesosy. Fa tsy ino nefa manina koa zay fa namonjy sekoly mbola matahotra anka. Iny mihitsy le hoentiny eo amin'i Jesosy ary iny mihitsy maneho fa tsy hoe maherihery ho azy ianao fa ny vavaka fiankinanao amin'Andriamanitra no mahatonga anao mahery ary mandresy an'le tahotra. Nisy point vitsivitsy ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo fitianiko vetivety kely izy mba ahafahana mandresy tahotra. Finoana, avereo ny hoe finoana. Ary io finoana io dia nitenen'i Jesosy fa finoana amin'ny zavatra aseho, amin'ny zavatra tenenina. Zany hoe miteny zavatra tsara ianao, miteny zavatra mifanipaka amin'le mampatahotra ianao, tonga dia teneninao zany amin'ny alina, tsisy dahalo zany eto aminaran'i Jesosy. Teneno le izy fa manjala sasady tsy ahita tory ianao nefa tsisy dahalo akory tsy mazava zany. Ary tsy ory tsy tokony ory ianao rehefa eo Jesosy. Avereny hoe finoana, fahasahiana, fitiavana, fahatokina an'Andriamanitra, saina miabo. Amen. Mino fa reo point nomen'Andriamanitra reo dia hoapatsivy ny fanamasina anao ao anatin'le fotoana fiatrehanao. Dia ao ambadik'izay misy fandresena. Satria rehefa tsy matahotra ianao dia ianao no mandresy. Ary rehefa tsy matahotra ianao dia le problema matahotra. Zay mahatonga le problema ndresy fa ianao mandresy. Azontsika ve zany? Davida sy Goliata nivadika tany amin'ny Goliata ny tahotra dia lasa Goliata ndresy. Mino tsika zany fa ty herinandro sy volana vaovao manomboka ty dia volana iarahantsika amin'Andriamanitra mampaherentsika isan'andro. Amen. Mivaha io olana io fa za matahotra aminaran'i Jesosy. Ny olana ny vahana zany zao dia le tahotra fa tsy le zavatra heverina fa manakana na manelingelina atsika. Fa ny tena mpanompon'Andriamanitra teo fa tandremo ozy izy izy teo tandremo fa ny tahotra ozy izy dia tsy mampandroso, mampiena ny hafainganam-pandeha, mampijanona sy mampiato ny dianao na ny azakazakao ary mampikatona ny vision anao. Tsy verina amin'le hoe inona daholo miteraka an'le tahotra fa mino fa samy mamaky kahier sy mampiditra fe sy ampidiry zay tokony ampidirina dia dany ianao miverina mijery Facebook fa be dia be ny zavatra nampitandren'Andriamanitra tandremo fa rehetra zavatra eto mahatonga an'le tahotra. Tsisy olona matahotahotra zany. Ny ankizy kely mbola tsy nahita an'le film nijeren'ny pasteur miama zao tsy matahotra fitaratra zany. Fa le avy nijery le film ny lasa kôdikôdy rehefa mijery fitaratra hoe tena manaraka ny nataoko ve ty sariko ty so dia tena zay nge le izy zavatra ampidirina le izy fa tsy tokony atao dia volony tokony matahotra anao satria tsy hoe manana an Jesosy tsy hoe miaraka aminao Jesosy tsy zay fotsiny fa ao anatinao Jesosy. Amen. Andao tsika hitsangana dia nao fofatana ny isaotra an'Andriamanitra nataon'izao fiandohan'ny herinandro fiandohan'ny volana zao ava fontananao dia mifandraisa amin'Andriamanitra mifankasitrahana misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny teny mpitiavana manangana andro maraina, teny pampaherezana, teny mampatanjaka tonga anay tsy hanantahotra hiatrika n'isan'andro satria miaraka aminay ianao. Misaotra ny amin'ny teny mamy be fa miaraka aminay ianao, momba anay ianao, miara-mandeha aminay ianao, tsy mamela anay ho irery ianao, tsy mahafoy anay ianao. Misaotra Jesosy fa vao maraina zany teny mamy be zany mentefany anatin'ny fanahinay satria ny teny tsara sy ny teny mahafinaritra dia mampamandimandina ny taolana mankasitraka izay ny amin'ny fotoana androany. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny sekoly
tonga teto zay nianatra ary nijoro teto ianao nampianatra nampiasa mpanomponao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nongotana zay rehetra tsy nambolenao tsy avy aminao ny tahotra sy ny fanahina ary zany mahatonga anay misaotra sy mankasitraka ianao fa niza tonga teto amin'ny fanatrehanao ka nanam-pahatsapahana feno tahotra miala eto izy tompo feno fiadanana feno fitsaharana satria nandre ary nandray zay avy aminao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta misaotra ny amin'ny zavatra ho atrehana misaotra ny amin'ny zavatra miandry izy ireny zavatra tsara avokoa ary zany no isaorana ianao fa ny teninao no manokatra ny ao anatinay ahatsapa sy ahita izany vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mifampivavaka tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto ao ny mavesatra vavaka izay Jesosy mba hiala zany vesatra zany ao ny miatrikady aoka iseho ny fampandresenao azy tompo ao ny manana olana mety ho saribahana mety efa nezana natao mety efa nezana natrehana fa mbola tsy nahitana valiny zany mihitsy noentina eto amin'ny fanatrehanao dia misaotra tompo fa ny tena olana no nyresanao fa tsy tokony atahotra izay miatrika izy ireny ary mankasitraka izay ary mangataka izay tompo mba hiva zany raha zay Jesosy mety ho manahirana ny zanakao tonga teto amin'ny fanatrehana androany maraina aza vela isy anam-pahatsapana hoe tonga teto dia tonga fahatanina tonga foana ka mety hoe tsy handray sy avy aminao mba omeo tompo mantsiraray avy ary ka tsisy asakana ny fanomezanao le anjara tsara zay omenao ny zanakao araka ny voalazan'ny Baiboly fa rehefa nandatsaka mamy ianao isa maraina dia samy mivoaka ny lainy isa tokantrano naka zay anjara ampy ho azy zay nihinam-be ozy ianao dia nahazo zay anjara zay nihinana kely tena hoe mifanandrify amin'izay ilain'ny olona tahaka ny vavaka izay nampianarinao Jesosy hoe meo anay anio zay anina sahaza ho anay vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny teny fikasana amin'ity taona ity matsiaro izay fa taony jobily ity taona ity tao mpanafahana tao mpamitsorana mifampatsiaro izany zay mampatsiaro ny tenanay zay ny amin'izany satria Andriamanitra mahatoky ianao zay teneninao dia efa hainao zay ambaranao dia tsy ivadianao zay atomboko dia tsy maintsy farananao tsy manary amin'ny atsasadalana ianao misaotra ny amin'ny mois de mars vita misaotra ny amin'ny mois d'avril manomboka raisonydera lasa vonahitra fankasitrahana aja fitsaoana fatahorana mendrika ao anao zany fanajana ary anao hatramin'izay mandraka androany sy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta saotra Jesosy tokony ho maivamaivana ny anatinay avy nandreny teninao tokony ho maivamaivana zay pirofo fa tsy entina intsony zay mavesatra fa efa nampitainy tany aminao ary raha makivaky ny journée sy ny herinandro sy ny volana ary ny taona manontolo ny fiainanay zay dia ampatsiaro ny tenanay fa tsy mety le izy raha vao matahotra izay fa tsy maintsy esorona aloha ny tahotra mahery tsara feno tsikitsiky sy feno fifaliana dia miseho ny voninahitra ao sy ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika ampiasa finoana Baiboly dia milaza amin'ny Korintiana faharoa faha 4:17 satria manana an'izany fanahy finoana zany ozy izahay nino izy ireo dia niteny mino koa izahay dia miteny ndao tsika ampiasa ny vava saina zay nomen'Andriamanitra atsika zay tsy azo fahavalivaliana na resena avafantanao dia misaotra Andriamanitra ny amin'ny vava omenao misaotra ny amin'ny saina omenao tsy hofirano tontolo andro androany tonono hoe tontolo androko androany dia miaraka amin'Andriamanitra tsy tafasaraka amin'Andriamanitra tafakambana amin'Andriamanitra tsy varimbariana amin'ny zavapoana tsy olavo amin'ny fakapanahy tanteraka ny fijoroko mifankahita mifankasitrahan'Andriamanitra mifandray amin'ny fanotronan'Andriamanitra herinandro tsara ty herinandro ty satria herinandro miaraka amin'Andriamanitra tsara herinandro anehoako ny fahatsaram-panahin'Andriamanitra avy ato anatiko herinandro tononoko anononako fiadanana ho amin'ny fiainako ho amin'ny tokantranoko mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra ho amin'ny fianarana ho amin'ny asa mandrarà ho amin'ny fanompona amin'ny fanoloran-tena herinandro feno voninahitr'Andriamanitra ny fiadina rehetra vaforona amelezana antsika menakavy reto tsisy ambinina anaran'i Jesosy lavitry ny loza lavitry ny fahafatesana tampoka lavitry ny aretina lavitry ny akasiparan-devoly sy ny firongony lavitry ny tsy finoana lavitry ny fiemorana lavitry ny fahavarimbarianana lavitry ny fahalavona lavitry ny faharerahana lavitry ny fahosana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta herinandro anehoan'Andriamanitra vavolombelona ty herinandro ty herinandro anehoan'Andriamanitra ny faiza manao ny mahagaga herinandro hitantanan'Andriamanitra ny fiainanao herinandro anokafan'Andriamanitra ny lalana ataovy amenna moa zany na dia tsy mampino ary ataovy amenna zay ne le mampiasa finoantsika miteny zay tiatsika hitranga dao tsika hitsodrany firenetsika occasion
tsofo-rano aza tenena hoe tsy manokoterena ntsony mamorono tsisy miteny amin'ny anaran'i Jesosy manonona izay tompo ny tananao eto amin'ny firenenay anjaka sy paritaka manerana Madagasikara ny fahatahorana anao amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana hevitra fahendrena ho amin'ny mpitondra sy ny mpitarika fiarovana ho amin'ny mpanapaka tanan'Andriamanitra hanokatra lalana ho amin'ny firenena velona amin'ny firenena amin'ny anaran'i Jesosy manonona fiainana fahavelomana ho amin'ny Madagasikara hatrany avaratra atsimo andrefana atsinanana tononona ny vahaolana ho amin'ny faritra dobo-drano tratran'ny siklôna amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny vahaolana ho an'ny route nationale rehetra tsy akanavaka amin'ny fampahitana fitia ny fisokafan'ny lalana tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny tanan'Andriamanitra amin'ny famirapo anangana indray satria velona Jesosy dia velona hoantsika misy fahavelomana tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mangala olona anankiray akaikinao eo na mety zanakao na vadinao na namanao tsy voatery havanao koa tsy manina fa manao duo vedentsika ty tsofo-rano le olona eo akaikinao duo tsororo alleluia tsofo-rano izy hoe tahin'Andriamanitra ianao hoe miavaka ty journée ty hoe manana ho avy manokana ianao hoe aza kivikivy zany hoe misokatra io lalana io hoe mety amin'izay io zavatra io hoe mety efa tenenina foana zany hoe aza kivy fa ho tenentsika foana zany hoe ambara-pitrangana zany tsara toetra ianao io hoe tsara fiainana tsara fijoroana Andriamanitra miaraka aminao Andriamanitra tsy mandao anao Andriamanitra tamany eo amin'ny fiainanao mahita ny toetra ny Andriamanitra mahita anao anotrona anao ny tompo hoe taonjobily ty taony ty hoe aza dino izay efa nitenen'Andriamanitra salama tsara ianao hoe en forme tsara ianao matanjaka tsara ianao mety tsara ny famille hoe mety tsara ny fianarana hoe mety tsara ny asa aman-draharaha mety tsara ny zavatra rehetra hoe tsy maninona zany io mandresa ianao rangaha mandresa ianao ramatoa amin'ny anaran'i Jesosy amen ilainy zany any amafinaritra mitsy rehefa io pasitery tsy voatery io pasitery tsy voatery eto rehefa misy fotoana ny an-trano misy fotoana malalaka alaivony zanakao tsofo-rano alaivo vadinao avy aty tsy atao ohatr'izany kosa aloha izy tsofo-rano jereo le asanao tro jerevana le taratasy tsy dia zanaovana tsofo-rano ny taratasy rehetra io jerevana le fiara tro tsy tema tsofo-rano fiaranao ofantanao dia misaoran'Andriamanitra amin'izay saora Jesosy ny fitiavana sy ny famindram-ponao amen ray sotsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy mandehana marina amintsika ny tenin'ny tompo androany hoe za no Andriamanitra ao za no nifidy anao za no ny antso anao miara-mandeha aminao tsy mamela anao irery tsy mandao anao ary tsy mahafoy anao aza manahy amen zanao fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen dia amen aza dino sekoly tsika rapitsy sekoly mpanasitranana amin'ny